واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Rehefa nain'ity aya ity aho dia tsy dantoko ny jandrainy peniny hanoratako ireo zavatra izay tsy takina feniny. Tsy inona akory ny tiako atongavana fa ny ady lava sy ny fisaraham-bazana izay miparitaka ankehitriny lasa fitina lehibe atao anatin'ny diny. Mpino sampino mpihavana piralay eny hatramin'ny olona kibiray dia miady lava tsy mifandray. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. Venjovetsona foana io teny io hatramin'izay hoe ny moslimy dia rahalay moslimy iray. Ny fanzava-misy eto Madagasikara dia mpino tsy mifankahazo sy mizarazara. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Isanandro dia verimberina foana fa mipino rehetra dia piralay avokoa. Ny fanzava-misy dia mpino mifandramatra etsy sy eroa. Tadidiny efa fa mpaminantsika dia milaza matetika mifananarana mba handala sy hitandrona ny roa ny mpihavanana. Ka eto dia mitondra hafatra ho antsika mpino Islamo malagasy mpihavana iraira izay miady sy mirafy. Hafatra ho an'ny mpiray tapotsy mifankahazo hatramin'izay mitambara mihavana mahaiza mifandray. Azadiny fa ianareo dia kitapo iray nofonosana ary tompo iray ny ankohofana. Miray trano no atomboan'izany firalahiana izany izay vao makany amin'ireo jirany. Ny zavatra hita any amin'ny fiarahamonina rehetra eny dia ny samy mpiray vodin'indrina tsy mifampiteny. Ny fanifampianarana eto amin'ny mpaminany dia mananatra mba hanaja ny fifandraisana eo amin'ny samy jirany ka tomboy amin'izy ireo firaisan-kina mba ho tratra ilay tanjony firalahiana. Hoy ny Ntaolo malagasy hoe trano tsy misy avaratra izay tsy mahalenky aliovana dia mipiko hoe tiavin'ny jiranao satria tompo iray ny ankohofana. Boky iray ny tambarana mpaminany iray no arahana. Ny fototra fahatelo iangany fitambarana dia ny firalahian'ireo fikambanana. Ankamaroany tanjony fikambanana dia tsara. Amin'ny ankapobeny dia ho avo ny fampandrosoan'ny dawa eto Madagasikara. Ankehitriny nefa dia maro izy ireny tsy voatanisa ary indraindray izy ireny no miteraka disadisa. Ka ity havatra ity nosoroataka ho an'ireo lohandohan'ny fikambanana rehetra tsy ankanavaka mba handefitra hampanjaka ny filalahiana sy ny fifankatiavana. Fantary fa ny tanjon'ny fikambanana rehetra dia iray koa mitambara mahaiza mifandray. Ary itodiako manokana ianareo mpanabe mozilmana eto Madagasikara izay tsy mitovy hevitra sy mizarazara. Hafatra ity tsy mifidy na imamo anao na ostady na khiridry fa indrindra ianareo izay miteraka korontana sakana tsy afan'ny Madagasikara manangana ny eritokana. Tsy tokony ho anjarako velively ny ananatra anareo fa mba tiako ny mpino Islamo malagasy rehetra hitambatra sy iray feo ka hisory ny lolo-po sy ny fankalana mahaiza miaina ao anatin'ny fahasamihafana. Ndao hitambatra ny tsy fidivian-kevitra fo afijery aza atao sakana velively ary indrindra atambaro ny fahalalana sy ny fahendrena elao lavitra ny fanambonian-tena. Andao hiaraka ny melanja ny firaisan-kina hanandratra avy ny firalahiana. Andao hifandray tanana iray feo amin'ny fihavanana aoka izay ny disadisa ny tanjona iray dia ny